Anisany feonandeha tamin'ity herinandro ity sy ny fiantsona minisitra ataon'ny Biankona ny Sampandrara miady amin'ny kolikoly tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana ao anatin'ilay raharaha mavoasarenitra Andriamatoko Claudine Razay mamonjy moa izany manoloana io manana ny heviny ihany koa ny antoko politika VHD fanazavana. Raha moa zany eto amin'ny firenena maro loatra ny maskarada na ny tartalaky regny mamitranga eo amin'ny fanaovana ny raharaha fa zahay te hiantso hoe rehefa maka andraikitra dia tena raisy tokoa ny andraikitra ary asio tohany ary aza lalovina mba tsy hisiny ny fipoahan-javatra mety manahirana eo amin'ny fiainan'ny firenena ka raha misy tokoa zany dia asio valiny ary asio vokany hoe ity ny natomboka ity ny vokany fa hatreto anie zao raha iresaka raha Claudine isika mambola tsy hita mangirana hoe nitsahatra traiza tokoa fa dia pasoka dôme mibetsaka milasa riananina tsy matory riananina sy ny sisa aoka tsy ho lalovina ny vahoaka satria aim-pirenena ny hoe ilalovina sy tantanana eto dia ny filalovana vahoaka aminay dia heverina fa tsy tokony ho izy ka raha misy zavatra tahaka an'izany encouragenay zany tsy maninona fa aloha isy vokany hoe tia ny vokatra lay fanadihadiana natao fa lasa ohatran'ny tapimaso fotsiny reny dia rehefa maningina sondrina amin'iny ny vahoaka dia tsy misy ninina ntsony fa verenjaviny zay ny heverinay fa tsy tokony zany ny tantanana ny raharahan'ny firenena.